Vavaon'ny finoana manomboka ny 17 Jolay izao dia hisy ny fampiofanana maimaim-poana izay fampiofanana mahakasika ny fandalinana finoana ataon'ny ziona mahafinaritra eny Tsimbazaza no tanterahany izany rehetra izany natao an'ny rehetra ity fampianarana ity indrindra moa izany fa ireo mpitondra fivavahana. L'ONI na ny Natao National Institute de fampiofanana maimaim-poana izay tolotry ny ziona mahafinaritra ety Tsimbazaza. Sama apoanina no nanome an'izany fampiofanana izany ity farany moa dia avy ao Afrika Atsimo ka any Miami États-Unis no fiben'ny l'ONI. Ny fampiofanana l'ONI moa dia mahakasika indrindra ny fandalinam-pinoana ka voafidy manokana amin'izany Madagasikara raha ny fantatra. Apôtra Sama apoanina dia olona avy Afrika Atsimo. Fa izy tsy mahafantatra an'izay resaka Madagasikara izany mihitsy fa tao anaty fahitana Andriamanitra mivantana no resaka tamin'ny 2011 hoe manana mission izy ho aty Madagasikara. Tsy safidiny amin'ny maha-olona izany izy fa Andriamanitra te hametraka anazy ho amin'ity nositsika ity fa misy zavatra tiany zaraina eto. Ny afaka mandray anjara amin'ny l'ONI dia ny olona rehetrarehetra izay te handeha ao amin'ilay hoe supernaturel an'Andriamanitra. Izay te hivoy an'ilay hoe voninahitr'Andriamanitra. Ilay izy izany tsy voafetra mihitsy hoe fiangonana fotsiny na pastera fotsiny fa na iza tompoko afaka atao eto. Ny amin'ity amin'ny 17 juillet manomboka ao anatin'ny 10 andro ity dia tena gratuit ilay izy. Fa ilay izy izany en principe ho an'izay maniry azo diplôma sy hoe te hanohy any Miami dia izay no misy fandraisana anjara kely azahoana ilay diplôma any Miami. Marina fa dia tsy mifidy finoana na karazan'olona ity fampiofanana ity raha ny fanazavana voaray. Tany Toliara no nisy ny fanofanana farany ka olona 50 no nanatrika n'izany. Ini vavao ihany koa toko lasitoko vavy ndeha isarahantsika ary amin'ny takariva ity makasitraka makatelanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao manaraka indray veloma tompoko.